Mbola eo amin'izay vaovao ny finoana izay hatrany dia mankalaza ny 50 taonany ny fiangonana FJKM Anospatrana amin'ity taona 2022 ity. Jobily izay efa nisokatra ny volana janoary teo ary ny alahady 9 jolay lasa teo kosa no ivon'ny fankalazana. Pivavana izay notarian'ny paster Rasamy Manarivo Malala Samuel ary ny paster Randimson Jona avy amin'ny FB FJKM no nentina nankalazana ny 50 taona ny fiangonana FJKM Anospatrana. Ankoatra ny fanatsarana ny anatiny sy ny ivelan'ny fiangonana, anisany tsangambato ny fankalazana ihany koa ny fanorenana ny fiangonana FJKM ao Benanosina Mandoto Antsirabe. Fananganana fiangonana olona any Benanosina Betafo Antsirabe sy fiangonana trano. Reo zany no befery fiangonana no tsangambato amin'izany 50 taona ny fiangonana izany. Efa nanomboka tamin'ny volana janoary 2021 zany taom-pankalazana zany, ka tao anatin'izany no nanamariany ny 10 taona ny mpandray fanasan'ny tompo no miakatra. Tao ihany koa ny 10 taona ny fanabadiana no miakatra. Tao ihany koa ny fiarabana ro ray aman-dreny zokolona 70 taona no miakatra. Ary ao ihany koa mbola naisana anjara ireo zanaky ny fiangonana eto amin'ny 12 volana Jolay ho avy izao. Sepon'Andriamanitra dia amin'ny 7 volana Septambra no anokanana fitokanana ny trano tsangambato any Benanosina Betafo Antsirabe. Ny fitorinan'ny filazantsara dia misokatra ihany koa amin'ny fanatanterahana asa fanarenana ireo voafonja eny amin'ny fonjana Tanimora. Misy ihany koa ny zavatra hatao dia ny famangina ny fonja eny fonja eny Tanimora zany, dia misy asa ataon'ny fiangonana ho amin'izy ireny amin'ny fanarenana satria mandraitra fitorinan'ny filazantsara ka tsy voakombona ato anatin'ny efatra ihany ny fiangonana fa miely ihany koa arak'izay azo atao amin'ny fitorinan'ny filazantsara. Ny loha hevitry ny teny fanevan'ny fiangonana tamin'ity 50 taona ity dia ny hoe Andriamanitra efa nifidy anay hitory ny filazantsara ho an'ny olona any. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 220 ny andehan'ny 10 tapany by zany teny fanevan'ny fiangonana izany. Hitohatra amin'ny 3 Desambra 2024 ny jobily fankalazana ny 50 taona ny fiangonana FJKM Anospatrana. Tapitra atreto indray ny fiarantsika tato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matevery impijery ajaina tamin'ity takariva ity. Mamy fotoana indray izay to amin'ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra mateve ho amin'ny rahampitso indray veloma.